Fa totosa somatsara ihany koa ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny fitaterana sy ny fizahana ny toetrandro Andriamatoa Ramanatsoa Marcel Benjamin sy Andriamatoa Beboarmisa. Toraka izany ihany koa teo amin'ny fiadidinan'ny Repoblika misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena, ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana Andriamatoa Narsson Rafidimanana sy Andriamatoa Ramanatsoa Marcel Benjamin. Tao anaty firahalaina tanteraka no nizoran'ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny fitaterana sy ny fizahana ny toetrandro teo aloha Andriamatoa Ramanatsoa Marcel Benjamin sy Andriamatoa Beboarmisa Ralava izay andovan'ny toerana tetsamborao ministeran'ny fitaterana Ejenosy. Maro ny zava-bita izay hinandraisana anjara vatana tamin'ny fampandrosoana ny firenena izay totosa teto anivon'ity ministera ity. Hitantsika ihany koa ny firosoan'ny adihevitra mikasika ny fametrahana ny partenariat stratégique iarahana amin'ny Air Austral raha ny compagnie fitaterana Air Madagascar ny desana. Totosatsika ny fialana teo anivon'ny annexe B ary azontsika ny certificat ny président ny OACI izay manamarika sy manindry ny zava-bita teto anivony zany ministère zany fa sous-secteur aérien ny desana. Verina miandalana amin'izao fotoan'izao reusidina eto amin'ny firenentsika ary manana instrument anankiray stratégique aloha Andriamatoa ministre dia ny fahatotosany lettre de politique nationale mikasika ny secteur aérien izay anehoany ny Banque mondiale ny fahavononany amin'izao fotoan'izao anome consultant anampy amin'ny fametrahana zany lettre nationale de politique mikasika ny aérien izany. Ny fitohizan'ny asa izay efa nosantaran'ny ministra teo aloha kosa io ny lara-pamehan'ny ministra vaovao Andriamatoa Ralava Beboarmisa. Ny fitenenana ao aorianan'ny zoky satria napetrapetra ny ary ny faritany ny zavatra rehetra efa vitany teto anivon'ny ministera. Raha ohatra angamaka mbola napetrapetra koa ny zavatra nataony teto anivon'ny firenena dia tiantsika mandrafa tonga ny alina satria dia tena goavana ary maro ny zavatra efa vitany koa teto anivon'ny firenena. Dia isaorana anao zany Andriamatoa ministra. Raha ohatra ka tonga ato anatin'ny ity ministera ity dia mihaino amin'ireo zavatra sy ny sehatr'asa efa natao tato dia mijery hoe taloha mikarakara ny tontolo iainana, ny ekôlôjia, ny ala ary ny ranomasina. Misy ifandraisany ihany kely izy rehefa tonga ato satria ato ny fitaterana anapakapaka, ato ny fitaterana tanety, ato ny fitaterana koa an-dranomasina sy ny an-dranomamy ary ato ny fitaterana an-dalamby. Ka hiezaka mba ampiroborobo ary ampitombo koa izay tonga niezaka rehetra izay efa vita eto anivon'ny ministera. Vandroso tamin'ny famindram-pahefana ihany koa Andriamatoa Narsson Rafidimanana, ministry ny fiadidin'ny Repoblika amin'ny sanana ny tetikasan'ny filoha, ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana teo aloha sy ny ministra vaovao Andriamatoa Ramanatsoa Marcel Benjamin. Nitsodran'ny zokibe ny ministra ivoaka amin'ny asa masina izay hosaniny. Angeleo avita anao sy anatsara anao bebe kokoa amin'ny zavatra izay noetiko sy ny ekipa miara-dia tamiko teto amin'ny fitoerana ity. Tsy adino any nefa nisaotra rehetra adino mandrakizay reto. Nisaotra ny Andriamatoa filoham-pirenena mivady, Andriamatoa Premier-ministre izay nanendriny tena maina nandritran'izay teto izay. Teto mahery nanome fampatokisana taminay nafitahinay an'ireo asa maro dia maro izay tsy ho tany saiketo satria raha ny tena teo nanomboka teny amin'ny commerce, industrie, pêche, aménagement territoire, foncier, bebe ihany no ihany. Tsy nisy ny fifanarahana manokana ka nahatonga izao fanovana ministra zao hoy Andriamatoa Marcel Benjamin Ramanatsoa fa ny fahavononana mpandroso ny firenena ny vaindohan-draharaha.